tompoko lasy tompoko vavy kafaliana no atrano antsika rehetra amin'izao an'ny alahady fahatimy volana Mey izao ato anatin'ny fandarana l'actualité mitondra ny araba ary mitondra ny fanasana ihany koa ho antsika anaraka hatramin'ny farany fandarana izay somary atao hoe iovakely amin'ny mahazatra raha izay no azo ilazana satria dia fararan'ny fanehoan-kevitra ity herinandro ity noho ireo zavanitranga noho ireo vaovao lehibe izay nisongadina teto amin'ny firenentsika dia fararan'ny fanehoan-kevitra ihany koa ny fandarana amin'ity alina ity ka amin'izao pahampotoana voalohany izao dia Andriamatoa Rakotoaritsifa Asombola izay filoha-pitarika ny antoko malagasy miraina sy mifankaty no vahin'ny fandarana iresaka momba izay raharam-pirenena izay tondra ny fijeriny mahakasika ny raharam-pirenena miarabanao ary misotro anao manaiky vahin'ny fandarana l'actualité amin'izao alina izao dia miarabanao Andriamatoa fa voalohany indrindra misaotra an'Andriamanitra koa zany tonga eto amin'izao toeran'izao ahafana maneho hevitra dia miaraba ihany koa zany ny mpijery ny télévision matv amin'izao ariva izao zany raha vao miresaka anao sy ny antokonao dia samy matadidiny rehetra fa isan'ny nitonona nilatsaka ho fidina filoham-pirenena ianao tamin'ny ora sy minitra farany ny sitona izay fanapahan-kevitra sy filatsako fidina izay ianao betsaka mifantanena mipetraka ary hoany sara maben'olona ny akabiazany dia nametraka hoe tsy naharaka n'ilay caution ve ny candidat natolotry ny antoko mamimi sa nisy antony inona nampitsoaka andarana azy tampoka tao anatin'izay azakazaka hoe ny avolon'izay voalohany indrindra zany ny fikambanana malagasy miresa mifankaty dia fikambanana kristianina zany zany hoe mametraka ny hetsika rehetra ataonay ambavaka zany eo anatrehan'Andriamanitra ary izay indrindra no natokanay zany sintona ny filatsakovidiana tamin'ny ora farany zany satria hitanay fa misy tsy fihevitr'Andriamanitra ao anatin'izay hoe filatsakovidiana zay oazavay kely inona ny antony ary natokanay sintona filatsakovidiana amin'izao fotoana izao malagasy amin'ny mifankaty dia manana mpikambana eo amin'ny 46 502 zany manerana Madagasikara ary mameno ny faritra roapolo sy ny distrika 910 atao amiko eto moa zany nytotaratasy manamarina zay hoe récépissé ao amin'ireo distrika 910 zay dia volona amin'ny hetsika na hoe fidira anatin'ny fividianana eto amin'ny tany sy firenena ary tsy voazay nanomana an'izay fa efa teo amin'ny 3 taona lasa nanana ny firotsakovidiana amin'ny filoham-pirenena raha ohatra fotsiny zany resaka arabolana izy meko kadotsotra ianao hoe raha io 46 502 reo mandoa 5 500 francs avy dia feno an'le 250 millions zany eo indrindra zay rehefa tonga zany anatitra ny caution tao amin'ny trésor tamin'ny sabotsy mialoha ny fiafarany ny fantrotsahana ny taratasy covidina dia mitondra seky zay rehefa tonga tao moa dia zao natao amin'ny trésor hoe zay tsy mandray seky tsotra fa tsy maintsy seky visé zany sabotsy moa tsy misokatra ny banque tsy afaka nyvizian'le seky dia niezaeza ny antsoandreo namana samihafa nanangona lela vola zany na hoe espèce dia nahita atsasany any zany ny sabotsy ariva miverina atao ndray zay reto misy atsasany ary ty seky tsy mbola nandray ihany ny receveur ny trésor zany hoe tsy maintsy miresaka amin'ny diziany trésor mifampianso tamin'ny diziany trésor zay tsy azo izy tamin'ny sabotsy miverina zay alahady dia nitenako moa zany miverina tany sy tamin'ny voalohany mbola mpiandraikitra dia nitena hoe zaho anao lettre d'engagement fa misy vola ara-tarana io seky io tiany atsasany ela vola dia tsy nety nandray moa ny tonikesy tamin'izay fotoa zay tao anatin'izy zany fa hoe anao arotsaka ihany ty satria be dabe ny namana tany amin'ny faritra efa nyandry zay hoe filatsakovidiana zay dia nalefanay le taratasy zany rehefa nisaka atao amin'ny greffier tamin'ny fotoana nandrotsana le tota taratasy dia nazavaiko azy le olona natokanay tsy natonga le caution versé tamin'ny fotoana iny zany dia zao nytenena verena rapitso miresaka amin'ny greffier en chef tompona andraikitra azavao zay olonanareo zay toa atao misy hoe zay ny alatsiray maraina fampiresaka tamin'ny greffier en chef dia zao natao hoe tsy afaka manapaka an'izay fa tsy maintsy miresaka amin'ny président sy ireo komity verena amin'ny folo sasany tonga zay tamin'ny folo sasany dia nikendry zareo andanary versé le caution nareo dia aty reto avy eo le taratasy lamarina ny fandoavanareo izany atao anatin'izay indrindra nefa dia miantso reo namanay izay ny faritra tabatavy na tomasina zany na man'ny tomasina satria nisy fiona ny FFKM tamin'ny fotoana io tany faritra tomasina rehefa eo natandro zareo dia nifampiresaka hoe inona moa le dinika atao anatin'ny FFKM ty zany ary teo zany nivoany hoe fampiavanana le dinika atao amin'ny FFKM ary fampiavanana eto amin'ny tany sy firenena mihitsy zany dia tao indrindra zany nifampiresaka tamin'ny sotena FFKM tany faritra tomasina ny mpiandraikitra nay any hoe ianareo izy efa fampiavanana foana teto amin'ny tany sy firenena tamin'ny tondasa ka nareo ndray ve tsy tokony hiditra anatin'ity fampiavanana ity dia miantso moa tompona andraikitra avy any hoe
ianao hoe isoratra anarina ty fampiavana ty soratako avy ity dia rehefa nivory zay fandinika hoe fihevitr'andriamanitra tokony anaovantsika zay a satria misy tenin'andriamanitra sambatra mpampiavana fizatao hoe zanak'andriamanitra dia nomboka teo dia oza zay aloha tsy alohantsika tya fajanona alohantsika hiditra amin'ny fampiavana zay ny anankiray zay fatalohan'zay a efa nahita ihany koa zay hoe tsy tokony araka ny fanomana tokony izy ny fanomanana fividianana ohatra fotsiny a mahita kandida maromaro isika efa mandika ny lalam-pividianana ao anatin'izany ny fanaovana sady ny hoe fampielezan-kevitra na propagande fampiasana fitaovam-panjakana na miaina manjery-panjakana mandritra ny 10 minitra sasany a manana alalana hiteny ao a nisy tao zay rehefa nao congrès nationaly a tamin'ny 11 volana febroary dia mitondra spot zany a na hoe publicité asika hoalefanay to amin'ny tvm dia zo nataony mpiandraikitra atao hoe andraso a fa tsy maintsy mihery zay mitompona andraikitra ambony rehefa nijerevandreo taly izy a ara-dalàna tsara miara teknika an'le spot a fa tsy maintsy niantso reo tompona andraikitra ambony a ao ny tompona andraikitra ambony indritra mba miaino manjery a eto amin'ny tany sy firenena zany dia zao navaliny avy any hoe miala tsi zay tompo fa tsy afaka mamoaka ny momba an'ity atoko politika ty ina moa tiko teny anatin'izany hoe tsy voafian'ny lalàna zany a reo tompona andraikimpanjakana zay milatsaka hovidiana ahoana moa nidiry atsika anatin'izany hoe fividianana tsy voafehy zany raha kotoary tsy fahasom-bola miteny ianao teo hoe fa telo taona no niomana ilatsaka ao anatin'izany fividianana filoam-pirenena zany isika teto samy nahita ary tamin'ny fotoana zay nanaovanao ny fanambarana hoe ilatsaka hovidiana natolotry ny antokonao mamimi dia samy miara-ny aiky na izay efa kandida ny teny tamin'ny fomba ofisialy na ira atao hoe pressenti fa misy zavatra tsy mety io fa fividianana ny vahaolana zany hoe fa samy natsapany rehetrarehetra araka ny teniny vazaha hoe lede son pipi fa nanapa-kevitra ihany ao tamin'ny fotoana io ianao ve tsy mahatsapa hoe ny fanapa-kevitra ao niemotra tampoka ohatra ngery sitsika ny amiraly ratsiraka sady ao anatin'ny fampiavanana izy misany kandida mipetraka ao anatiny izy izay fiamorana tampoko zay hoe tsy mahatonga ny olona yaya fa mahatorany tanora toanao zao fandraisana andraikitra eo indrindra l izy tsika moa zany miankina amin'ny feon'ny vahoaka koa ny tena marina zany hitantsika tsara fa rehefa tapitra le 7 zay le ofisialy a tamin'le hoe alady ariva zany rehefa nanao fanadidina no manjery samihafa tamin'izy ireo tsy nisy mihitsy a ny olona falina dia ray azy hoe ahoany reto kandida 7 reto a kanefa tsy afaka manasony vahoaka akory izy ireo mitenako manokana moa zany dia ao anatin'ny sehatra sosialy koa mitazona andreny hoe ONGM sanany mahantra izany a raha ny tenako tsy hoe koa nanao politika evanao asa sosialy fa efa fiaina efa zavatra fataoko ny asa sosialy zany tsy momba na manokana zany fa ho andreo kandida sasany ka eo indrindra izy hoe rehefa nahenoko zay ny feon'ny vahoaka hoe tezitra ny olona am'ireo satria lasa toy ny kilalao-njaza ny fividianana filoam-pirenena be da be zany ny ataoko hoe parametra natokana hoe aloma manapa-kevitra aloha hijanona ohatra tampoka notsarain'ny vahoaka ny natiorina ve dia aloma tsy tonga dia atao mahitsitsy le resaka ahafahanao manazava azy misy mandinika mpanarabavao mitazana anao dia hoe matahotra ny fitsarana ny natiorina ve ny kandida ny mamimi dia nalona izy nititsary amin'ny fampiavanana satria misy resaka transition vaovao nge eny misy seza vaovao zaraina zany eo midika io moramora kokoa no mahazo toerana raha miditsy ao anatin'ity fampiavanana ty manao fampiavanana hatram'izay nareo zo indrindra zany le izy hitantsika tsara zay zany ny hevitra fa tena araka tokony izy ny fanomanana fividianana satria na le mcs na msenita samy nametoky izany be da be moa ny teny rehefa nialy zay tao anatin'ny hoe firotsako hovidiny io a be da be ny félicité hoe olo-kendrinareo a ary nareo kamby efa nalala ny zavatra tokony isy eny aloha zay hoe firotsako hovidiny ny filohan'ny asa te zany a zay tsy tao anatin'ny listra rehefa nikatona ny ora tokony anaterana ny atotaratasy zany eo indrindra zany tsika mila manao analysy politika zany fa tsika tsy raha avy a ao anatin'ny sehatra politika misy fanapa-kevitra iverenanao rehefa hitana hoe tsy mety a miditra amin'ity zavatra ty a fanapotika na ny antoko a na ny vahoaka malagasy zay miaraka aminao ihany koa zany ka zay napa-kevitra be da be a tsy nalala ny fanapa-kevitra iny tany amin'ny faritra fa tao anatin'ny ainao manjery tsy nahafantatra ny tany amin'ny faritra zay nanantena mafy a rehefa nanomana ny fanohanana anao zany zao dia efa nitosonao fanantenana sady ry olona volona be reo tanao ny fanapa-kevitra zany misy a fanapa-kevitra tampoka zay tena tsy maintsy raisina dia nalefa be ny communiqué nanazava azy zao ny antony a iny fanapa-kevitra iny a zay vo nazava tamin'ny zareo marina zany a tiako tsindrina eto hoe tsy akory zay tsy hiditra amin'ny filatsaka hovidiana fa tsy mety aminay a ny fanomanana zao fividianana zao a raha tsy misy ny fampiavanana aloha
raha tsy tena hoe gouvernement neutre araka ny tokony izy samy name lokaloka avokoa inge reo olona mpitarika ao anatin'ny gouvernementa nareo mpanomana fa nivokatra ozy izy nalalany azo zany a hitantsika nivokatra zao hoe tena neutre ary ve le fanomanana fividianana zay natonga anay antsy tsarytsika raha metro satria lasa mamita bahoaka indray raha mbola iosina hiaraka am'izay hoe fanomanana fividianana tsy araka ny tokony izy izay a ny amin'ny akapobe moa zany natonga anay hoe sitona tao anatin'le filatsakovizina be da be am'izao fotoana zao reo candidat taorina ny fanehoany ny filohan'ny ny fahefana avy tetezanita hoe ilatsakika nanenina de sitona koa zay tsy ilatsaka ka ela tiako tenena aminao hoe ny fanapa-kevitra zany a de miankina amin'ny zava-misy ianareo ve mihevitra marina hoe fa ny sitony ianareo zany tsy isan'ny mpifaninana mitendry amin'ny toraka ity ny fahitanareo azy ao anatin'izay fanomanana an'izay ho totoza ve ny fividianana filoam-pirenena ho tanteraka ve tsy ahina ve ny mety hoe ampisy korotana na ampisy tisatisa hafa indray to amin'ny firenena amin'ny fomba fijeriny maminy azy fomba fijerinay zay mino fa amin'ny kristiananay amina olona manakina ny fiainanay amin'andriamanitra zay mino fa rehefa tena hiverina amin'andriamanitra malagasy ary zay indrindra ao anatin'le dinika fampiavanana ny ffkm zany hoe fampiavanana amin'ny olona amin'andriamanitra tamin'ny fotoana zay volana me tahaka zao nanandetsika hoe andro fihavanana tao anatin'zay de namoaka résolution zay nialoavana atelier na atrikasa nyantsoana karazan'olona samihafa zay voakasiky le fampiavanana fito misy le fampiavanana amin'andriamanitra fampiavanana ny mpampiavandreo de ireo olokendry na olona ara-panahy zany tokony havana aloha na ny fiangonana zoko na ny fiangonana zandriny zay vofatelo fampiavanana andreo mpanao politika misy aitra fitatra amin'ny hoe fampiavanana foko fampiavanana ny vahiny zay mony eto amin'ny tany sy firenentsika tsy de hitra lalina am'izay fa tam'izay fotoana zay efa namenay zay résolution zay amin'ny ffkm ono niditra ao anatin'le fampiavanana ny ffkm nareo arisanandray anjara tamin'ny oatra amin'ny farany iverinareo fameno amin'ilay résolution nataony atokonareo ny zavatra nentina sy naroso ary ny fdb zay irona ny fanapaha-kevitra tamin'ny ffkm zay ho azavainao ihany koa ngamba satria isan'ny mpandray anjara ny manao ny tendance atao anatin'izay zavatra zay zay indrindra le izy zany ny malagasy milasifaka ty dia fikambanana mampiavana sy mampiray zay hevitra rehetra zany nytana hoe mampisaraka ohatra hoe raha mirosika lalina anatin'ny fiviavana io be da be ny mety hampisaraka ny malagasy zany hitondra korotana indray zany rehefa nijery zay tao anatin'ny hoe fampiavanana zay nikarakarany reo ray aman-dreny ara-panahy ffkm de tana hoe fanitsy tsara ary ny amin'ny tanjona na hoe hevitra zay fa nivoizinay amindritran'izay heritaona zay ao anatin'ny siatry ny fampiavanana mariako manokana eto zany fa tsy hoe ny ffkm nytompo-kevitra ao nisy mantsy ary za tratran'izay nisy information zay diso nivoizina taorina n'le savarananto fampiavanana tamin'ny fa7 volana aprily iny tao anatin'izay be da be ny tena mbola emitra mandritra ny efatra amroapolo volana indray tetezamita tsy hoisy ny fividianana aminay zay olona efa vonina ao anatin'le hoe hitra ao anatin'ny fividianana ary eo ihany koa le fiahina ny vahoaka manitra tsy azo avela hoe ijaly mandritra zay fotoana ela zay ny vahoaka manitra na ny vahoaka malagasy amin'ny akapobe iny zany hevitra natsipiny olona da ty ivelany de ohatra ny lasa hevitra ny ffkm fa za nahita mihitsy tao rehefa nanatrika tao de mahita fa ffkm tsy manakevitra na de iray ary tsy mitondra hevitra mihitsy izy fa zay mihitsy mpanelanelana ny hevitra zay ambaran'olona tsiray avy izy de mpandravina ny hevitra andriamatoa asombola ianao isananatrika inona ny tena hoe fdb ijoroany lay fiakevitra zany mivoaka avy eo amin'ny ffkm tsy navoaka ny ffkm fa navoaka ny tropizaika zay narindra ny ffkm tena marina zany izy teo amin'ny raiky amby telopolo sy roanjato ny vondrona nanatrika ny fampiavanana na hoe dinika ho fampiavanana tony ffkm nandritra ny telo andro io zany tena navarina tao misy any ny antoko politika tao fa maro be koa re société civile na ihany koa solotena am-piangonana toa ataon'ny toeran'io zany ina moa tiako tenena ao anatin'izany zany hoe tena hoe représentative tsara zany le vondrona tao fa tsy karazana hoe antoko politika fotsiny fangaro tsara mihitsy mitondra mihevitry ny vahoaka rehetra tany ny faritra zay misy azy ary tao anatiny tao zany de nivoaka le fiakevitra zay navoaka ny olona tao avy namoaka le hevitra fa tsy hoe le ffkm namoaka le hevitra mbola tiako any tsindrina am'izay inona le karazana fiakevitra tao ohatra hoe tokony hovaina ny gouvernementana technicianna zay tsy miandana ny antoko atsy ny antoko aroa ary ny gouvernement io nanomana ny fividianana
ny hevitro manokana ny am'izay efa nindrena gouvernementa zay a de tatako zao zay natsipiko tao anatin'io koa zany hoe maninona mba hoe mba atonga an'le gouvernementa ho tena neutre de reo olona na ho ministre andraikitra ny ministera tsiray avy de olona atolotra na ho fidina anatin'ny ordre na syndicat zany raha ohatra zany ohatra hoe amin'ny ministeran'ny fahasalamana de ny ordre de médecin no mifidy a ny olona tokony mipetraka amin'ny ministre io zany tahaka zany koa amin'ny siatra samihafa misy vondrona samihafa any a de zareo manolotra an'le ministre mandritra an'le transition le atao koa tsy hoe transition tena maro zany atao tsy hoe transition isy ady hevitra satria mbola isy fanovana io de mbola isy tetezam-bita andray mandeha any ny hevitro natao de hoe tsy ho lavabe izy fa anatin'ny enimbolana enimbolana hatramin'ny valovolana zay zany akamaroany hevitro olona rehetra atao mamatoko fa enimbolana ka hatramin'ny valovolana ty tetezam-bita misy atsika ty ange tsy efa taona no fanarahana fa rehefa tena mandeha izy a mandeha ny fanompahana toy ny valalakarina sy nrehetrarehetra dia mitatra tahaka ny sima misika ihany raha eto Madagasikara zay indrindra io rehetra to any de mahatsapa fa raha mbola atao lavabe ty tetezamity a disy ny antsona hoe fipoana ara-tsosialy vaovao na hoe explosion sociale ary voatondromolotra ao avokoa ny rehetrarehetra na ny mpandray anjara atao amin'ny dinikina zay fotoana FFKM na mpitondra amin'izao fotoana zao io zany tsy azo lalovina ela be tsony io a fa toko hoe efa fery lehibe a zay tena hoe tsy afaka hositranina amina fanafody kelikely tsony fa tsy maintsy hoe fanafody tena izy ka le fanafody tena izy hoe mila neutre tsara ny mpanohana fividianana raha inge raha ohatra hoe forcena andeha am'izao fanomanina fividianana am'izao fotoana zao a zany ino a fa raha misy lany ao anatin'io fividianana filoham-pirenena io a tsy maharitra ela izy de miomana amin'ny toerana satria be da be ohatra ny akamaroan'le olona latsaka eo a olona tsy tena nanana bazy tao anatin'ny tokony isy azy na olona mpandraraha de nitoanana toko avy aty aorina zany hoe tsy stable zany zany raha hoe analyse politique tsotra tsy stable ny fitondrana zay oetiny midika an'ilay fironany fanapahan-kevitra tao anatin'ny fionana tariny FFKM zany de hoe avela am'izay ny feu de route fa janona mitondro sotra zay mihitsy zany raha tena hoe amin'ny akapobeny izy zany moa zany tsy hoe mpitondra teny FFKM eto a amin'ny hoe enao nanatrika matsy mahatonga anay zay temoanao de mba resahanao inona marina zavatra atao oentsika amin'ny aina manjery moa zany satria tao daholo ny aina manjery rehetra mino fa ndeha amin'ny vaovao eo izy a tao anatin'izy zany zay izy hoe hatramin'izay efa taona zay nampandehanana tamin'ny alantolo zotra zay a tsy nisy a tena hoe vahaolana matotra tao anatin'izy satria tena marina le mpanao politika ny tena niditra tao anatin'le tondro zotra am'izao fotoana zao io vondrona raika amin'ny telopolo sy roanjato no nanapa-kevitra zany hoe tokony ohatro zao a nitondrana ny firenena ao anatin'ity tetezamity ity tsy lavabe ola izy fa embolana ka hatramin'ny heritaona valovolana eo any samy mitondra ny heviny fa eo zany hoe amin'ny akapobeny zany de ao anatin'izay zany a arak'le voalazako ty hoe efa mipetraka moa zany raha tena izy ny fanomanina ara teknika zay nataon'ny senita fa nyn'le olona iandraikitra ny fividianana zany a no tokony tena neutre tsara raha tokony ho izy zany arak'le voalazako teo ny somary manitikitsika FDB fototra ny ainganina tamin'ity resaka hoe fampiaonana eo amin'ny samy malagasy talitiny FFKM ty de ilay fampiavanana de efa nametraka n'ilay lalatsaina itondrana azy moa ny FFKM zay mifanaraka amin'ny soatoavana kristianina fiakekeloka ny fibebahana ny fifamelana de rehefa mandinika an'izay tsika raha anao an'izany ve ilana manangana nahandrom-panjakana sy rafitra vaovao na manangana tetezam-bita vaovao vo afaka miaikeloka ny olona anankiray de mipetraka amin'ny fanontaniana hoe vonina iavana ve ny malagasy na ampiavana ara ny FFKM manana zay fahavonona sy farisendahatra iavana izay tokoa ve sa manao fihavanana raha misy patsa hoe misy seza vaovao indray ao anatin'ity tetezam-bita vaovao do iavana indray ary afaka mifandray tanany amin'ny fampizara seza de rehefa tsy mifanaraka indray ny seza reo aveo dia hitady fionana hafa indray ve tsika fahitako azy zany ny olona nanatrika teo na nandray anjara tao a petabe ny olona zany a ao anatin'izao fitondrana zao manana toerana ao anatin'izao fitondrana zao ka efa mahatsiaro misy CST misy CT misy rava ny samboko nareo nge zany ao anatin'le fivoriana tao ianareo zay nandray anjara raha metraka rafitra tetezamety anankiray hafa ianareo ny dikany a manadaraboka n'ireo rafitra sy androm-panjakana rehetra zay napetraka ny inga tamin'ny feu de route ny dikany a tsy maintsy misy veritoerana mpitondra am'izao fotoana zao na tiatsika na tsy tiatsika ary misy nirikesina toerana vaovao dia miainga amin'ity indray raha ohatra ka ity
fanapahan-kevitra sy foroana fanapahan-kevitra ty ntsika araka voalazako teo a le fehikevitra tao zany tsy mbola tena hoe izay ny fehikevitra raisan'rena zany fa le foronona ny tena ho resahako eto ohatra fotsiny le teneniko amin'io teo misy olona ao anatin'ny fitondrana amin'izao fotoana zao na raiky izy ohatra hoe ravana le rafitra misy azy ohatra hoe CT CST tsy misy tso zany iny ao anatin'le rafitra teizamita mandritra ny ambolana satria tsy misy ny fividianana lalàna na fandiniana ny toebolam-panjakana anatin'izay fotoana fo izay mena ihany zany hoe toebolam-panjakana mivoaka amin'izay fotoana zay fa ny tena tsangana fotsiny dia le gouvernementa tsy miandany na miza na amin'iza zay matonga izy le teknisiana ny manangana ny gouvernementa fa tsy ny atoko politika na ny mpanao politika ny mihitra ao anatin'ny fitantanana gouvernementa za mahita sy mino fa mety zay hoe firafitra zay a fa ny mpanao politika dia hitra anatin'ny fanomanana ny fividianana ny atoko izay misy azy fa tsy soko mihitra anatin'ny fitantanana ao anatin'ny tetezanita ary isana napetraka atao hoe zay rehetra mandray anjara ao anatin'io a tetezanita atsanga anatin'ny ambolana io zany a dia tsy tokony handray anjara misy amin'ny fividianana rehetra zay misy raha mandray anjara io zany ny toko ray a dia tsy tokony handray anjara na fividianana solombavam-baoka be ny tanàna hatrany amin'ny fokotany fa tena miala mihitsy zany ny toko rehetra eo amin'le fanatanterahana fifidianana zay mipetraka amin'ilay lojika napetraka hatramin'izay ihany ve hoe filoham-pirenena sa mety misy soso-kevitra ny ainga koa ta hoe fifidianana any amin'ny faritra proximité aloha sa tsy voaresaka ny lafinoatran'izany natoko eto a dia tsy riko any tatitra zay resaka atao a fa tsy hoe fehikevitra ofisialy izy a so dia mahombaza ohatra mihitsy izy hoe zay zany le fehikevitra atao zay mihitsy aloha tsy riko tsara zay fionana izy tamina hoe tao anatin'ny fionana azy a tsara ihany namafisana zay tsika mpijery a dia manatihady azy tsika eto hoe nanahoana ny foronana atao nanahoana ny fiatrehany mamimiany zany fionana zany sy ny fahitany azy zay ny tena tena voiziny eto fa tsy hoe mpitondra tena satria hitantsika mena manjery amin'ny gazety amin'ny herinandrony ihany a ny fehikevitra zay mivakina atao zany araka le tenenina to hoe ahoana moa zany a ny foronana ao anatin'le fionana zay natao tao araka le volazako teo a le gouvernementa zany dia gouvernementa neutre zany ao anatin'izay koa le fividianana zay eo atao a dia be da be ny atao hoe sosikevitra zany hoe fividianana élection constitutionnelle ina moa le élection constitutionnelle dia tsy fitsapakevy-bahoaka référendum zay fa élection constitutionnelle fisafidianana constitution na hoe lalam-pandroerana vitsivitsy maromaro eo amin'ny efatra eo zany samy nanome sosikevitra hoe ohatr'izao mety aminay ohatr'izao mety aminay zay zany tena démocratie mamela ny olona aneo heviny ary tsy azo atao tsinitsina ny hevitr'olona fa aleo ny vahoaka ny safidy a anhevitry ny olona tsiray avy zay avoakany zany dia zay ohatra hoe élection constitutionnelle natao a mialoha rehefa tapitra hoe élection constitutionnelle io dia miditra amin'ny élection présidentielle teo moa zany misy a tokoa hoe fandanja angamba ny sasana hoe législative sasany teny hoe présidentielle iny angamba miteny hoe fikeonantofandroany a zay no tena hivoaka hoe inona no tokony atao izany a raha hoe hiditra amin'izay lalana zay resahany tsara avy na hoe fehikevitra zay niraisana atao amin'ny dinika fampihavanana ataony fiafikana io fa ny tena zava-dehibe tao dia hoe tokony misy aloha fampihavanana andreo filoha efa-day zany zany hoe fampodina ny filoha zay tsy eto toerana dia fampiraisana ary fampihavanana n'izy ireo manapaka kely andromatoa asombola satria androany alahady raha nyteto amin'ny matv manokana be dehibe nareo mpanaraka fandarana na ianareo mpamaky gazety no niantso taty amin'ny fanondratana hoe marina sa tsy marina na dehibe ny resaka androany momba ny fahatongavan'andriamatora valomanana marika hoe hanao soni ny fehikevitra zay mivoaka amin'ny fionana iny vato ianao nanatrika ty ny vato inona tena fipetraka zay nisy fanasana ve tana sa nanahoana fahinonareo azy nambarany fiafikanato moa zany dia hoe nasaina avokoa ny filoha efatra rehetra isan'izay andriamatora valomanana isan'izany andriamatora valomanana za moa tsy dia hita hoe ina ny antony tsy nahatonga azy a be da be mety lafa mety tsy mbola nahatonga azy a fa aorina zao dinga natao voalohany zao a tsy maintsy izy zany le fampionana io moa zany tsy mbola fantatro ny fanomana ny ffk aiza ny toeranaovana ny fampionana eto Tanarivo eto Madagasikara ve sa any mitoerakafa za tsy dihitra amin'izany fa zay anjara ny ireo ray aman-dreny ara-panahy manomana azay fa nisany tena zava-dehibe tao dia hoe tokony havana amin'ny malagasy tokony havana reo mpitondra eny hatramin'ny ara-tantara araka ny teneniko anao teo hoe nisy fehikevitra hoana nefa nay tamin'ny hoe fahavanana tamin'ny fokoa zay niady tao amin'ny firenentsika
tafiditra anaty fampiavanana zany hoe fampiavanana ara-tantara hoe tsy tokony isy tsony ny foka hifanavakavaka eto amin'ny firenentsika satria zay koa anisan'ny matoka ny crise politique eto amin'ny firenentsika zay hoe atopoky zay dika zany dia mety ny fionana manaraka tsy voatero an-tananarivo raha mijeran'izay fampiraisana raha no fahasamihafany fiaviana sy foka zay ny fionana manaraka dia mety azo everina ny sina fandraisan-dahatra tonga n'andriamatora valymanana marika hanao sony eto an-tanindrazana zay mihitsy raha fahitako ny fihekevitra etra tao dia iafara amin'izay le izy satria hitantsika tsara eny raha mbibola misy foana zany ny hoe faniliana olona zay hoe anisany tokony andray andraikitra na hoe andray anjara anatin'le fampiavanana dia tsy tokony tsy tonga araky ny tokony ho izy le fampiavanana zay atao zay mantokana miteny hoe raha mbola misy olona ka ho lany zany ny fividianana vaovao eo reo olo reo nge misy mouvance ao ambadika any na hoe misy tendance zany tendance anankiroa ihany misy eto na aria le centriste akapa toko hoe vitsivitsy ny tena amin'izy ireo zany ka raha le tendance ray no tafiakatra eo fitondrana tsy maintsy misy le to hoe sasaloma angamba na hoe fanenjehana andray reo tondra teo olo ravatsy tanteraka zay hoe fampiavanana tena izy ary tena hoe mamela amin'ny fo zany fa tsy hoe mamela amin'ny vava fotsiny za moa atsitra ao anatin'le fandamina ny FFKM reo nandray anjara nandray an'io andraikitra dia anjara no mantateraka foana ombenombeny andriamatoasom-bolany amin'ny hoe sata manokana tokony isy an'ireo forom-pirenena teo aloha rehetrarehetra zay fanitondra tao anatin'ny dimika zay natao teny an-toerana teny ivato zay ny faran'androany moa zany nanahoana voatsitika ve zany resaka zany hoe manahoana fieritreretan'ny mpizaika amin'ny akapobeany fironany eritreritry ny mpizaika ny amin'ny hoe toerana tokony ametrahana andeha ataontsika nireo mpitarika mouvance anakefatra professeur Zavialibera ny amiral Ratsiraka andriamatora Valomanana ary andriamatora Joelina voaresaka ve zay diniana ve ny amin'ny tokony hoe hijerena ny losy ametrahana azy ao anatin'izay rafitra mety hipetraka eto amin'ny firenena le rafitra tezamita moa zany raha hoe zay ny diniana atao dia hoe apetraka izy ireo ho filomboninahitra zany hoe tsy mpanapa-kevitra fa filomboninahitra fa ny prime ministre zay neutre tsy ao anatina toko politika tsy atolotry ny vondrona politika no plein pouvoir na hoe tompony fahefana feno izany zay aloha zany ny fironana tao anatin'le dinika teo mandritra ny hoe tetezamita aloha zay filomboninahitra fa tao anatin'le dinika any koa be da be na misy sosikevitra hoe tokony misy institution anankiray ametrahana andreo antsony hoe olon-kendry tafiditra ao anatin'izany reo filoam-pirenena zay niasa teto amin'ny tany sy firenena zany hoe hitra ao anatin'io institution na olon-kendry io zany zay nohatra hoe rafitra amin'ny akabe zay navokany olona atao anatin'io fehikevitra io na zany na tsy zany mijery antsika amin'ny raha lahity ny olona zao hoe resaka politika be zany rehefa miteny tetezamitsika dia politika zany resaka androm-panjakantsika politika zany ao amin'ny vahoaka tsotra fa nahoana aloha fisatry ny raharaha politika eto ny vahoaka tsy maintsy miaina sosialy tsy maintsy jerevana ny toekarena tsy maintsy na anaty krizy aritsika tsy maintsy atao zay hitsimbinana zany rehetrarehetra zany vo isy resaka ve zany tao anatin'y zay indrindraka anisan'ny fekevitra lehibe tao zany momba ny are-pirenena to amin'ny tany sy firenentsika koa zany ary zay malagasy amin'ny raisafaka ty moa zany dia manana programme anasany amin'izay indrindra le hoe famerenina fitatany ny arena amin'ny malagasy zany amin'ny fomba hoany zay be da be ny fomba entina mantanteraka an'izany tsika ohatra voalohany indrindra la metrah'andriamanitra andreo arenandreo fa tsy ny vahiny atsika tsy mifidy ataovy malagasy fa andriamanitra mifidy atsika ho malagasy miperaka andreo ambony arendreo zany hoe misy hevitra omen'andriamanitra amin'ny malagasy afana mitatana andreo arendreo matotsika naperaka andriamanitra ho malagasy dia misy hevitra afatsika mitatana andreo ohatra anankiray matoasom-bola tompony mangataka ny atiny amin'io resaka zay indrindra ao anatin'le izy misy ohatra anankiray teneniko aminao eto hoe misy ohatra tany eto tsy hoe tairara na hoe tantandreo any amin'ny faritra ambanja ambady finandrana misy azy io tany io ny ray kilomio dia vidina hatrany amin'ny $1000 fitambara ny valeur andreo tany ireo loatra no ambady finandrana sy ambanja dia mantratra amin'ny $600 milliards ny vola ilayntsika isataona dia amin'ny $2 milliards any ny volam-panjakana ilaina mampiodina amin'ny akapobe isataona zay mihitsy ohatra koa volamena ohatra anankiray ty satria mila fantatry ny olona hoe tsika ke tsy mahantra fa misy rafitra mampahantra ary misy koa olona mpitondra zay aperaky ny rafitra no maneo an'le matoka le fanjakana lasa mantra izany ohatra ny volamena mivoaketo nge misy tahirikevitra ofisialy isataona dia mahatratra ny 40 tonne isataona ny volamena mivoaka tsokosoko zay 40 tonne zay raha midy amin'ny tseny raisam-pirenena dia mahatratra amin'ny $2 milliards ihany koa zany
zany hoe li zany da tena marina araka le voazako mino teo misy zavatra aloha tsy ho vitantsika malagasy amin'izao fotoana zao no mitrandraka azy ohatra hoe misolika ohatra reo toko hoe mihinana any amin'ny tena hoe ambany tany lalina any zany fa kosa tokony manetraka tsika zany a fipetra ny mpitondra ary zay tafitra tao anatin'le dinika natao tao anatin'ny fampiavana satria ny fitsinjaranarena tsy mitovy eto amin'ny tany sy firenena koa mahatonga ny krizy satria tao zany isy inona ataontsika mba hisoroana ny krizy tsy veriberina ao anatin'izany ohatra le toerana zay niangan'reo renireo a tsy tena miverany aminy a ny ristomatsy ohatra daladala ny raisitsika hoe fa maninona mora mikapany kaninony any manjakandrina tsisy resaka na mikapany kesika ny any atsirabe sy vakana karatra tsisy olana fa rehefa mikapany andramena ny any amin'ny faritra sava mipetraka ho azy le hoe fa maninona ka araky ny tenina hoe tsy ny safidy mponiny savana zanak sava reo reo fa napetraka andriamanitra zay misy ka ahoana ny sosikevitra andradrana zay manazay ary indrindrindrindra hampandraisana ndraikitra le olole ny fotony satria rehefa tsy mahazo tombony angeny olona dia tsy mahatsiaro tena manana ndraikitra izy hoe miaro ny zavatra io nahoana zay indrindra zany anisan'ny sosikevitra namperaky ny olona tao moa zany ary za koa mitovy hevitra amin'izay anisan'ny ao anatin'ny vinam-piarahamonina izy hoe fizarana araka ny tokony izy ny arena ny mifaritra roa am'roapolo zay misy zany amin'izao fotoana zao mantsy a raha ohatra misy arena alaina ao anatin'ny faritra ray a ny ristorina zany tsy miverina any fa makaty amin'ny fanjakana vohibe dia normal le olona avy any amin'le faritra lasa misy mangidy ao anatin'ny fony ao na misy fahatezerana hoe ahoana reo arendreo nalaina teto aminay a fa mifanjakana vohibe ao an-taninarivo ihany a no tena velona na hoe mihinana le vola le arena tao moa zany misy ny teny misy anankiray ty tsy mpanao teny keto fa zao nataon'le olona hoe za izy avy any soalala fa nalahelo mihitsy ozy izy mifonay hoe vi avy ao amin'ny taninay a nanamboarana ny atsonjombe ao an-taninarivo ary natonga fankalana ao anatin'ny fony olona any aminay zany ozy izy ka eo zany matonga am'teny hoe le krizy a tsy hoe krizy eo amin'ny mpitondra teo aloha fotsiny fa io misy krizy hatrany anatina rafitra raha tsy miova zay rafitra eto amin'ny tany sy firenena ohatra hoe fiezana ny arena zay a de teraka krizy foana eo na ninina zany ataon'ny mpitondra eo aloha eo ka zay matonga hoe tena base tao anatin'le feonambe koa de hoe refondation ny firenena mihitsy zany hoe ahoana nitondrantsika ny rafitra eto amin'ny tany sy firenena io ihany le constitution zay hoe anao proposition ny olona tsiray avy a fa ny rafitra amin'ny ankapobeny zay tokony hitovy a na de samy hafa le constitution zany ny lafi ny ara-tsosialy satria nahoana betsaka nefa tsy mahita n'lay ray viliny telo isan'andro am'izao manahoana ny fieritreretana an'izay a mandra-pahatonga amin'ilay hoe tia nitanjo napetraka taorina n'ity dinika ety a ahoana ny fiahinana zay lafa sosialy ny olona zay a ny lafi ny arakasa indrindra raha mandinika ianao eto an-taninarivo a feno mpivarotra angampysika rehefa kelikely eo rehefa zao no mitoy lasa mpivarotra daholo dia iverina amin'ny système na tronkina itsika eto rehefa kelikely angampa ahoana ny fieritreretana indrindra famoronana asa miteraka karama ho anisa tokantrano na tanan-dehibe na ambany vohitra sy ny fiahinana zay lafa sosialy zay ao anatiny mbola adevitra sy adyvarotra be dehibe ara-politika tsy maintsy mbola andelo eto amin'ny tamy sy firenentsika zany a mandainga ny mpitona raha miteny tsy misy a ny fomba ahitana vola misy fomba eto a azona vola na de ao anatin'zao hoe tetezamita tsy krisy zao fatatsika rehetra zany ohatra hoe ny bois de rose zay stoky am'izao fotoana zao a marina fa misy mety efa naondrana fa mbola be dabe rehefa voakapa fa stoky am'izao fotoana zao azo atao tsara zany manondrana andreo a de atao karazana hoe kesy sosialy anankiray a ny vola azo am'ireo a iahina aloha ny fiahina voalohany a amin'ny fototry ilainyreo a olona zany misy moa le triangle de Maslow iny hoe ina ny ilaina voalohany sakafo hoanina zany a azo atao tsara zany no subventionné amin'ny varo ohatra zany a eto amin'ny tany sy fireny am'ireo a vokatra zay azo a am'ireo ohatra hoe bois de rose zay tokony amidy a fa mialoha miapodika eo zany eo indrindra izy hoe raha fanjakana zao hoe mamarotra azy a mety tsy hita agnamby akaizanay le vola fa mahatonga an'izy hoe le rafitra vaovao aloha no mandray an-tanana ny fiainam-pirenena amin'ny ankapobeny a de za mino fa am'izay fotoana zay mora ny ahina andreo amin'ny lafiny ara-tsosialy tiako tsirina kely any koa misy hevitra ihany taty aminay a zay hevitra efa tamin'ny taona fitsoarivo izy tia anisa moa zany ao anatin'ny vinam-piarahamonina koa tsindriketo hoe efijerevana ny fototra anynivo fokotany tamin'ny 2016 zay de nisy hoe disecom zay hoe diagnostique socio-économique communautaire io fanadidina zay atao io zany ao anatin'ny enim-bolana de afatarina hoe inona ny zava-misy eny amin'ny fokotany inona ny fanafody a anasitrana ny
marary vovokotany tsiray avy dia izy io a tsy tazolo ny fanjakana zany hoe misy base de données zany a mivoaka avy any na hoe tahirikevitra tsy ny fanjakana mitazona azy fa vondrona société civile misy olo tena mpanjakana koa anatiny a karazana ofisy anankiray zany dia io a paritaka irazo toy zao amin'ny alalany reny hoe site web reny ka hitan'ny mpamajo vola hitan'ny malagasy tsiray avy a hoe inona zava-misy a amin'ny fokotany tsiray avy eto amin'ny tany sy firenena ary ao anatiny ao zany dia mazava tsara inona andraikitry ny mpitondra inona andraikitry ny vahoaka inona andraikitry ny mpiaramonimbo natoka amin'izay fotoana zay niara-mahitao zany satria isaky ny enim-bolana dia misy ny antsoina hoe évaluation hoe izany tsy nanena ndraiky ny mpitondra ve sa ny vahoaka sa ny mpiaramonimbo natoka na ny partenaire zany sosikevitra tety aminay zay a ahitako hoe mety zay raha tena mpitondra zany a tianao fangararana amin'ny fitondrana dia mila aseon'ny vahoaka ny vahoaka mitsara azy a ary ny fomba fitsarana azy a dia mila accessible ho an'ny olona rehetra zany andriamato rakotoary tsy fahasom-bola pdb ny karazana fiaonana tampony fa natao teto amin'ity madagasikara ity pdb reo fihikevitra izay tsisy ratsy fa samy mametraka vina ahatsara nyity madagasikara ity sy ny malagasy eo aminy dia iampiray indray izy amin'ity fihikevitra zay araka ny fanazavana moa zany mbola avoky izy tya ary mbola ao ampahafantarina atraizany ananana fitokisana hoe tafavoaka atraiza indray ny fampiarana zay zavatra zay sa hijanona ho aingo ny vatasariana ny atobirao tahaka ny mahazaratra amin'izay io fihikevitra mety avoaka ny fefikaima zay mbola andrasana ihany koa na fotoana anaovana sony azy ary zany mbola tsy fantatra mazava loatra ito fa mbola miankina amin'ny fefikaimana zay mpandrindra fahitako azy a reo ray aman-dreny izay nitondra teo aloha zany a fantatro izy ireo fa manana fahindrena ary raha le olona zay nanarika atao a zay solotena avy any amin'ny faritra samihafa hitako fa efa tezitra amin'ny krizy misy eto amin'ny tany sy firenena zany hoe tsy tokony ho lavabe tsony ka zany ino a araka le voalazako teo a fanaika ny fihikevitra io a ny mpitondra eto amin'ny tany sy firenena zany satria hoe samy mitady lalaka ivoahana ny tsiray avy ary zany hita fa le fihikevitra ao dia fihikevitra maromaro tsiraisana maromaro tsiraisana lizy satria tao anatin'ny mpandray anjara avy tao avokoa ny ao anatin'ny mouvance rehetra hita tao avokoa ny mouvance rehetra zany hoe hevitra ny raisana ny tao fa tsy hoe hevitra olotokana ary tsy vitany hoe hevitra mouvance rehetra efatra ihany fa ny hevitry ny olona ao anatin'ny sehatra sosialy ny société civile be tabe tao ny fikambanana tsotra ao ny fikambana mpivavahana koa tonga tao tsy takany natao tamin'ny feuille de route mantsy a hevitra ny mpanao politika rery ihany fa ty kosa hitako hoe hevitra iombona ny be sy maro tsy tena hoe ny hevitr'olona rehetra eto amin'ny firenentsika tsy hoisy zany fa ny hevitra be sy maro dia azo tao anatin'io fihikevitra io zany ka zay ny inoko hoe aombo a ifihikevitra io a satria indrindra koa reo ray aman-dreny ara-panahy no nametsika azy zany hoe nentina mbavaka toerandren'andriamanitra io hetsika natao io sady misotra makany famaraparanana fandarantsika andriamato asombola rakotoary tsy fa fampiavanana moa ny tena fototra ny resahana zany tamin'iny fampionana zay nataon'ny ffkm iny a ianareo ihany ko araka nyfantatra manana hetsika zay fafanao reo mikasika io fampiavanana io a manahoana ny mikasika an'io amin'ity taona ity satria raha tsy diso a amin'ity herinandro ity zay daty zay anatanterahana azy zay io indrindra zany a araka le nyteneko ty hoe tamin'ny fitome taona roabe folo sy roa arivo zay a nanohetsika voalohany ntsona hoe andro fihavanana tamin'izay fotoana zay a dia nialoavana atrikasa le izy a dijerevana inona ny tokony atao a amin'ny fampihavanana zay atao ato amin'ny tany sy firenena marobe ny olona tonga tao anatin'le atrikasa samyna misy sosikevitra tamin'le sehatra fito zay lazaiko toena aloha teo a tsy ho averiko tsony a izy io zany tanjona hoe dia hoe apetraka androm-pirenena mihitsy any rina any a io fa fitononea andro fihavanana io zany na hoe journée de la paix shalom zany ka io indrindra zay a anoy an'le hetsika zay nataona io tamin'ny fotoana io a atao amin'ny talata fa fitome zao a ao amin'ny mada hôtel ao a 67 hectare ao amin'ny riana ambany-drindra zany a efitra ambany-drindra nanaovana azy a anasala ny olona rehetra zany hoe tia andala ny fihavanana tia merina ny fihavanana indray a eto amin'ny tany sy firenena zany taka ny tamin'ny oktobra moa zany dia nisy hetsika fanehoana atao a fampihavanana nisy solotena foko samihafa atao a na ny endrika pabe maso a zany hoe fihavanana izany ny solotena mpanjakana samihafa atao ny solotena mpanao politika samihafa atao a nanao hetsika hoe adynetsika hiavana zany santionany azy zay fa zay nino fa ny ffkm eo a mbola anao hetsika lehibe a ho amin'izay hoe fampihavanana zay amarana ny fandarantsika andriamato rakotoary tsy fahazom-bola ina no amezana azy a afatra mampijery atsika mity ariva ity makasika an'izay dinidinika ny rahantsika teto zay ny amezako azy angamba dia
andriamanitra manana vahaolana amin'ny firenentsika zany makristianina tena koa dia manitana ny voaka malagasy tena iombom-bavaka itondra-mambavaka ny tany sy firenena mba tena tonga le vahaolana avy amin'andriamanitra tsy ho vahaolana avy amin'ny olombelona fa raha vahaolana avy amin'ny olombelona hiteraka fikorotanana lehibe ny oatra noho izao fa rehefa vahaolana avy amin'andriamanitra io hivavaka tsika dia andriamanitra mety olotsaina andreo olona zay tady vahaolana tafiditra ao anatin'izany FFKM tafiditra ao anatin'izany reo vondrikery samy hafa andriamanitra nolotsaina azy ireo amin'izay vahaolana tokony atao zany ary ny tsindriko farany koa dia manetana ny malagasy rehetra iray foa iray saina amin'izay vahaolana toy eo fa tsy anangana indray zay tsy momban'io zay tsy anao an'io fa ndeatsika iray foa iray saina hifampitatana amin'ny fampandrosoana ny firenena satria fotoana zao anavanin'andriamanitra am'izay ny firenentsika zany misaotra toko makasitraka anao vainteto amin'ny fandarana makasitraka anareo mpijery rehetra ihany koa zay nanaraka ny fandarana tsy mbola tapitra akory ny fiarahantsika misento kely dia mbola iverineto amin'ny tapany faharoa miaraka amin'ny vahiny anankiray hafa indraysika mbola anatin'izay pejy ny faneho-kevitra mikasika ny zava-misy teto amin'ny tany sy firenena izay tsy ahivina ihany andriamatoa rakoto ary tsy fahasombola filohan'ny antoko malagasy miray sy mifankaty na ny mamimino miaraka tamintsika tamin'ity tapany voalohany ity tsy indrina hatrany tsy mpitondra teny ny dinika teny ivato izy fa nitondra ny fijeriny araky ny fironany zay adihevitra ny tranga araky ny nanatrehany azy teny an-toerana dia fanome fotoana vetivety rehefa veo indray ary